Ny olombelona dia afaka miaina amin'ny toe-javatra voajanahary isan-karazany. Ny olona dia afaka miaro tena amin'ny hafanana, ny famaina, ny orana, ny hamandona, ny rivotra ary ireo trangan-javatra voajanahary hafa. Hain'ny olona ny mamorona toe-javatra mampiadana ho an-tenany ao anatin'ny tontolo mahafaty. Izay olona sy misy fiarovana dia ho faty ao anatin'ny iray segondra. Saika azon'ny olombelona ataony mifehy ny masosivana rehetra momba ny tontolo iainana. Ny hany zavatra sy azon'ny olona atao dia ny hery misintona. Ny toby habakabaka orbitaly dia manana tontolo artifisialy tanteraka. Ho fampiononana ny hany marika sy hita dia ny gravité. Ny olona amin'ny ankapobeny dia sy mahavita mitaona ny herin'ny sinton'ny tany. Tsy afaka mamorona na manova ny hery misintona voajanahary ny olombelona. Saingy ny herin'ny sinton'ny tany dia tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olombelona sotra sy ny asany. Andeha jerensika ny angon-drakitra ara-tsiansa ofisialy. Inona no herin'ny sinton'ny planeta hafa amin'ny rafy masoandro? Ao amin'ny Venisy, ny hery misintona dia 90 isanjaton'ny tany. Amin'ny Saturne 106 isanjato. Ny Uranus dia manana 80 isanjaton'ny herin'ny tany. Ao amin'ny Neptune no Sartara isanjato. Amin'ireo planety ireo, ny olona dia hahatsapa toy ny ety an-tany. Gravity normale mamela anao hiena sy anao ny zavatra mahazatra anao. Aza manidina aloha mankany amin'ny valindriana isaky ny dingana. Ary aza mandady amin'ny tongotra 4 no ny fitomboan'ny hery misintona. Ny hanimason'ny sivana sy azo ny olona fehezina dia ao anatin'ny fenitra mahazatra. Ny planeta dia natao artifisialy mba hahamora ny fisian'ny olombelona. Ary indro misy isika sendrasendra mahagaga hafa. Mitovy ny gravité amin'ny Mars sy Mercury. Ny hery misintona ny planeta roa dia 30 isanjaton'ny tany. Izany dia natao any fanamorana ny varoatra habakabaka eo amin'ny planeta. Mba hampihenana ny vidin'ny angovo rehefa mamerina entana. Ny sidina anabakabaka dia nahazatra ny olona tamin'ny tsingerina farany. Be dia be ny resaka. Tsy marina ve zany?